Zay ny makasika an'iny fa raha iverenana kosa dia zanaka ny fiangonana efitra Amboninorina commune Sabotsy Namena ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Nisy moa ny fitaovam-pivavahana izay nomanin'ny fiangonana entina hitrotroana-bavaka ity filoham-pirenena ity ary hitrotroana-bavaka ihany koa ny andraikitra goavana izay miandry azy. Vory marobe ny kristianina fiangonana FJKM Amboninorina commune Sabotsy Namena omaly tao anatin'ny fitoam-pivavahana manokana ho fisaorana an'Andriamanitra sy ho fitrotroana-bavaka ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izay zanaky ny fiangonana. Tao anatin'ny toriteny dia nisorita mitandrina Randrianarsoa Stéphane Jacob fa maro ny olana eto amin'ny firenena ary ilaina ny fijoroan'ny zanaky ny fiangonana. Ity firenena ity tompo rehefa miona tsotra ny eo laza ny fandina sady miasa ny vatan'Andriamanitra no mampiasa ny tanana. Fatelo sady farandiavana dia zao. Maro ny olana ara-piarahamonina mitranga eto amin'ity firenena ity. Maro ny olana mitranga eto amin'ity jaonina toko faha-efatra ity. Fa tsy nanakana an'i Jesosy tsy hamonjy ilay vehivavy. Nisy olana teo amin'i Jesosy hanatanina fa tsy nanakana an'i Jesosy hamonjy ilay vehivavy zany. Tsy nanakana an'i Jesosy hamonjy ny Galileanina zany. Tsy nanakana an'i Jesosy hamonjy ny Samaritana. Taorian'ny tsodrano avy amin'ny fiangonana dia nisy ny fandraisam-pitenenana fohy nataon'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Sarim-patana ny sitrapon'Andriamanitra. Marina sa tsy marina tompoko? Sarim-patana. Ary misaotra ny ray aman-dreny mpitandro satria dia maro ny zavatra malaza ny teo. Ary mahasarim-patana ny sitrapon'Andriamanitra dia na amin'ny androany ty azy na ny teny izay vakina na ny teny izay nambara ny ray aman-dreny mpitandrina teo dia mifanitsy amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ary dia mampahatsiaro mihitsy paster eo fitoerana eo amanisy efa telopolo taona marina mandeko anaka ary tamin'ny efatra valopolo sivinjato sy arivo ady efitra be zany eto amin'ny fiangonana fampanazatra anao zay tsy teo tamin'izany satria zaho no diakona tanora indrindra tamin'izany fotoana zany tanora indrindra teto amin'ny fiangonana ity dia fantahina mitraka azo raisina diakona veny rangahy io sa tsy azo raisina zerena ny foto-talana ohatrany tsy teniteny amin'izany loatra fa ny pasteur Rasolondrina tamin'izany fotoana tsara hoe dia atao fa tsy maniny hoe dia zany rehetra zany efa lalana lavitra any fen'Andriamanitra ary atongavana amin'izao an'izao. Tamin'izoma no nivoaka iny didy navoaka ny CES iny ary dia efa laza amin'ny fampieleza-be tamin'ny fahitalavitra fa dia manomboka androany dia foloan'ny malagasy rehetra. Ity teto Amboninorina ny commune Sabotsy Namena ity no fivoahana voalohany nataon'ny filoha Hery Rajaonarimampianina taorian'ny nanambaran'ny CES azy fa voafidy filoham-pirenena ny tenany.